Tiala misoa. Ny tantara indray ny ainy no soratany Iady Randriamananimana. Indreto avy ireo nanome aina hita mitara Ramoseka Tanta sy Ajarandry. Miaraka amin'ny Priskara Kotanmanana, Saripity Stella ary Ravaka Anjanony. Nandra iveo. Ontina Lazy. Tompony mandraikitra sy mpanatotosy. Ajarandry. Mba mahagaga mihitsy mileto tanàna eto. Miezaka mamboly sy milepotra an'ireny reny mandritra ny taona nefa tsy misy miangana rehefa tonga ny fararano fa tapotra mitetetsena daholo. Tsy mba misy mieritreritra nitahiry anao masom-boly fa rehefa vadika vola mivokatra dia izay ny atao hoe fiainana. Dia nefa ange vao tonga ny taom-pamafazana dia tsy maintsy hividy eny an-tsena indray. Mba mahavariana ka. Eny mety noho tsy fananana ihany io no mahatonga an'izany. Aleo mantsy avadika vola hiatrehana ny fiainana andavanandro toy izay hotehirizina fotsiny ao an-tsofotra. So ihany aloha fa nanambita ny alarin-drody na mela dada sy neny androlova rehetra ireo. Tanimbary betsaka afaka ambolena sy tanety midadasika ekarany ihany kotrana amin'ny taonina isam-bolana. Ny komandy betsaka fa ela indray ary ny tsy maharaka indraindraiko. Mbola variana manisan'ny entana voana ampidirina ngerana ary izany. Ara fivoahana maraina angambako. Ndraso mo dia tsafaina aloha. Ranary. Fangana tory maraina izany sa nanao ary zato ampandriana ny taraiko fiterin'olo ohatran'izao e. Za koa hoe dia natory maraina raha loha dia mba somary nakaina kely fa be loatra ny enjehana isan'andro e. Voalava izy tika. Ka manontany ny ory mihitsy izany raha nary-panefoefo ao. Aza dia mba manisy kosa raha loha dia. Izany ka. Raha mpanefoefo dia mbola hitsangana sy hivarotra nyreto etan'reto maraina ohatr'izao e. Tsy lava izao nefa mpanankarena fa efa mandehandeha sy mihodinkodina eran-tsena fotsiny sisa amin'ny tiandro voa amin'ny folo. Ka tsy maintsy angonina le izay trosan'olona mbola tsy azo a. Rena nge tsy azo ajanony ela fa sao tsy tadidy ka apiditra faty antoka e. Moa izany izy koa. Tsy lava izany ny mpanefoefo e. Izako e. Sady raha tsy diso dia efa nolahy daholo ny atsasaka ny mpivarotra legioma sy ankotrany eto an-tsena eto. Mba fomba fiady fotsiny koa izany tena nilaza izany raha azoko tsara. Hitako. Iza moa lesiny tsy mahalala fa tsika sy lahy rery ny tena mpabogady matanjaka indrindra eto. Tsy laviko lesy fa aty amiko daholo ireo mpivaribary atsinjarany rehetra sy mpivarotra legioma ireo no mankahitana midiny. Toy izany koa ireo hanin-kotrana sy voamaina maro isan-karazany. Inona indray? Saingy any amin'ny lahy koa ireo mpiantoka koa mamborona sy ireo mpanao hotely no mitandahatra sy mitangorona rehefa mitsako eto an-tsena ny 404 basy an'lahy isa-maraina. Eny marina nge izany e. Fa tsy mitovy ny fidiram-bolantsika. Izako e. Ny lahy betsaka noho ny ako. Tsy misy mpanambola ny laza fa misy anapisan'izany lesy ranary a. Ary taizako ialany nahita mpanankarena ny teny fa misy ilaina ny aminy. Tsy nitady tsy anana mihoatra ny efa eo foana ve no tsy maintsy ataony. Ka ohatra ny lahy zao ko. Resaka lava be izany e. Fa zao. Ahoana? Horaisin'ny lahy ihany ve le ambina katsaka roa sarety ao amiko e. Maika hanaovako zavatra hafa mantsy ny tany nefa ny fiotazana aza mbola ho elaelako. Izay indray lasy ny hafetsehan'ny lara aloha dia. Maninona? Tsy tadidiko nga le resaka zezika folo sarety indray mandeha iny. Tsy misy idiran'izany ranary a. Hitako. Ary tsy fanambakana na fetsifetsena fa tena mila manatsatoka ny tao mangazo rehetra ao amiko ao a. Mbola voabahana nefa le tany. Sady raikitra amin'le izy ao koa ny vola tokony hodiny e. Ka ohatrinarina dia fasany lazy. Tsy maintsy manao kajy aloha mantsy sao dia hamono ato koa izany. Ka izay vidiny amin'ny tokony izy ihany e. Elahy koa moa ve anaiko ambakaiko amin'izany. Eny ary. Aleo fa 8 heures pitso. Zay ariko. Andeha alova saiko ateriny mpanangona andra pitso izany e. Andao ary aloha dia.
dia tena tsy mahatsiaro sahirana mihitsy mahatsiaro ranary tony. Jery ty fizesitiavany eran'ny tsena mitety an'izay mpivarokera sy hotely akana verso. Dia izany tokoa izany ilay hoe aza ny vanokilakana ka ny tanina ny reniny tsara. Nandova koa aloha ilay ry tamin'ireny harem-ben'ny ray aman-dreniny ireny. Niampy an'ity fanaovana tolo desera sy akoho gasy ity. Ny atody mivoaka aman-jato isan'andro. Tena hoe mety ny atao. Aleo angoniny reto ambanetany reto dia hanonjy fodiana amin'izay ka. Efa miatoandro koa izany andro izany. Mbola betsaka ny zavatra atao any an-tanàna mihitsy. Ndry, fa iza koa ny tovovavy lehibe ity? Ohatra mbola tsy fahitako ny poziny. Na ny endriny aza tena androandro vao niserana teo imasoko. Andraso hoe fa lasa ny vily itsy amin'ilay tsena kely itsy. Aleo raha ijanonako aloha dia mody hividy zavatra koa. Ajanoko eto anoloana eto mihitsy ity fiara ity. Zaho sady tia misaika tiako mivovoka feo ataoko rapitro. Manao anareo e? Mba nivovoka fe amin'iretsy menamena ngeza be iretsy nge azafady. Tonga dia atao folo e. Ary manam-bola kosa raha misy izany tonga dia folo mihitsy vera angany indray mividy. Aiza kosa ny hoe manam-bola e. Tsy dia tiako ilay mividy tsikelikely dia aleoko mametraka tahiry ao an-trano. Rehefa tsy misy izay mihitsy izy ity tsy varako ilay andeha hidina aty an-tsena aty indray. Izany raha azoko tsara izany dia ohatr'izany mihitsy ny vidinao zavatra e. Sy afaka tehirizina ihany ka. Tsy ho simba sy lany daty ve raha anao bezavy tamin'ny fotsiny ao e. Oe, dia mba ampio siramamy 1 kilao sy ronono 2 boaty nge azafady le ngeza be a. Fa mba izy ary dia bany tonga dia mampitera fananana be itony laoko ity. Sady zesitra izao. Ohatran'ireny hoe izy renindrery no manam-bola eto ambonin'ny tany. Komandiana daholo izao rehetra izao. Ny eo tsy lasa dia ny eo asesika ihany. Mety tena mpaneho hoe tia matoa manana ny tsy fiarana janony atsitsy aloha e. Aleo trandrahana aloha sao dia mba tolo ilay antsoina hoe anjara avy amin'Andriamanitra. Sady izy moa malala raha tena izy mihitsy ity e. Na izany aza aleo tsy tonga dia mikolipaka be aloha fa sao dia vakiana fotsiny eo e. Sady izy koa nge tsy dia tena hoe ratsy be nakaiza e. Mba misy jerena ihany ny endriny. Misaotro. Hono raha misy azafady? Ahoana izay? Saika mba anontany anao aho izaho e. Ekandrefana angainy io sa? Any mihitsy ny lalako ka. Any koa nga ianao ny mody sa? Ery an-drano madio misy aho dia saika hoe raha tsy mampanino anao dia mba... Ay ve andao rehefa tsy maninona izany e. Ko tsy zarako ary ve misy olona mba miara-dalana amiko. Andao. Ao miakary ianao dia eto amin'ny diva ao mipetraka. Misaotra indrindra. Mba sambako misy tovovavy tonga tsy natsona ohatr' izao. Hitatoako aza ataoko marika fa nahita vato tsara afaka hanaingenana vilany ohatran'izao. Sady zanaka anjelikely mihitsy ange ilay fijery koa azy. Bikany. Ko na reny mpilalao film any an-dafy ireny ary anana bika ohatr'izao. Raha itsika ny vitany alahy raha lody dia ialany olo malaza indrindra eto an-tanàna. Sady mpanam-bola ny tsara vady. Inona indray no tadiavina mihoatra an'izany e. Ary aloha velomina amin'ny fiara dia aroso ny resaka fa efa maika hitatana an'ilay tanany fotsiny maharotsadrotsaka teo a. Iasa fa
inona ry azany ampeny mila tsy afindra vitesy zany fa modramodraka be tapoka teo zany tanako zany na ny tongotra koa ary mila tsy ahitsaka ninona atao ambany ato fa ohatra miraikitra be zany fa maninona ry ohatra mampangovotra ndray izy ty raha izaniko izy koa ty miaraka amin'ity zify kely ty eto akaikiko tena tera-tsemboka daholo ny any an-damasiko an'izany Ary tena mbola tsara ankiza ny fiaranao izany Ramose na ny ivelany na ny ato anatiny tena hitako mbola raitra be daholo ka tsara karakara nge izy ty mademoiselle Zany fa mety vola be koa fikarakarana azy tony raha tsy manamanana ve avita ikarakara ohatran'izao eny mila vola kely ihany aloha Zao ve ho vola kely vola be hoe sady jery nge raha tsy madio sy mahafinaritra ery ny atao rinato ka miankina fikarakarana azy ihany re fa rina be fa hoana tokony efa hiala akaiko zany ve marina moa etsika ny lalana mivily makany ambany madio tena azafady re mademoiselle fa variana loatra koa za sisy fantoka za koa ary nge sendrina tamin'ity fiara tsara tarehy be anao ty zany misaotra betsaka Ramose dia manaraka indray andrasy kosa aloha tsika nge tsy mba nifankafantatra kory marina moa misy ore zay ny fiantso ay faly mahafantatra miso zany za ndray ny Claude raha Claude Legume ny ahafantaran'ny olona na eky dia faly mahafantatra ny Lody ihany koa re fa hono vahiny manao vakansy eto nga ianao sa ohatrany mbola endrika tsy fahitako mihitsy mantsy azo atao hoe vakansy ihany aloha fa mbola mety ho elaela mijanona aty ka ay kosa ka iona matetika ao an-tsenao zany raha izany zay mihitsy misaotra rery Lody dia mandalova rehefa misy fotoana fa etsy amin'itsy trano fotsy avy be itsy no mipetraka ay tsara kosa zaniko aleo fa ampanateriko arkovera rosbika ao raha pitra sa inona ny mba tiany miso ka eny tsy maninona fa ianao ary sahirana amin'izany tsy misahirana izany aka rehefa andeha anaty entana maraina dia ampanateriko olona eo fotsiny misaotra mialoha izay fa veloma ianao veloma miso indray zany alefa tanany sady mahalemilemy marotsakrotsaka ery ndatsatanany dimy sady madio nge zany tena zany ka tovavy marina tsy taraiky amin'ny sipina zany babiny misoako Sy telo hetsy 7 alina sy 3 hetsy 8 alina sy 3 hetsy amin'ity reo indray zany aloha ny vola maty androany ary mba niakatra tsy ohatry ny isan'andro izy zany za koa ty ay moa mitombo be ny komandy voaraita amin'ity herinandro tiako mazava ho azy fa tsy maintsy mitombo koa ny versement ary aloha tonga dia esorina daholo aloha izay vitanana provanty sy katsakarapitso fa tsy so ino indray no tsy ny adino reto ampy reto amin'ny herinandro indray va mieritreritra sakafona koa isorako ihany no ilay eo ambony nanomehana ny dadasininy raha tsy izy ireo mantsy tsy azo lazaina honana ny ampy ohatr'izao
natokany zareo tamin'ny fitadiavana sy ny fiarinana ny telatokany ny andronena ny tetehantany. Raha mbola teo matsy zao nareo mety ho hafaliana ny anay telo mianaka niarana nangona tody vao maraina sy mangorona koa alefa ny atsena indray. Atao ahoana zao mihitsy koa ngamba nefa anjara voasoratra ao anaiko dia mba hiary aniza nefa mbo zany za ty ataoko inona daholo ireo vola be dia be ny sasarako isan'andro ireo. Raha hoe anaovako ny sitrapoko sy ny rendrarendrako matsy na ho feno 50 taona aza tsy ho laniko zany mihitsy ireo. Ary sao dia efa matokony nitady an'izay akako taranaka amin'izay ary za ty ho antitra ety any matsy nefa ny andimby sy ny andova ary tsy misy akory. Dia iza nefa le eto an-tanàna koa tsy misy mampandripandry saina akoriko. Raha tsy efa le niteraka ireny dia ronone tsy vonona ny sasatra fa le amatambony irony daholo fotsiny. Ako ny lasa saina amin'izany eto fa tsy aleova ny fotoana manindry an'izany. Aleo atory aloha ohatra nefa tena dia atory azany. Raha pitso ety andray toy andrasa. Ohatra manginginy aty atsy izany salasa maraina loatra andro any. Na ny hotelin-dramatoly izy ary matsy ty mbola tsy misokatra akoriko. Ka inona moa zany fa tsy aleo aloha misotro kafe etsy ambany etsy mandra-pahatonga ny mpakahitana rehetra sady ohatra mby akoditra mihitsy zany atsika zany. Mba hanaovy kafe misy ronono tapany ny azafady. Rehefa misy client manatona sahady eo amin'ny tsenana koa zany akevitra mila arona koa maraina angambako. Ka maninona moa raha tonga dia asaiko mijery atsy anaty sobika atsy sao dia mba arona koa an'olona marary ny tena ilainy maika. Azafady raha matokely saika antany anao aho hoe ahoan'izay andrekako fa izy ty zanajavatra manoloana ty tsara izay olona ry izao. Marina mafy raha mbola nahita endrika voarafitra sy tsara tsisy pentina ohatr' izao hatrizay ny ainako. Maso no mijery ahy mba dia maty ahaka ho fananako anazy amin'irery zany. Retona olona tsara tefy sy manifinify kely mahafinaritra ohatry ny reny ramanonaka tsara endy ireny. Maso moa somary volona nahaka an'ireny karana ireny. Ravahan'ilay volo somary lava manakona kely ny takolany avy. Tena tsara, tena manja. Ramsea nanontany ananky ianao teo dia namaly asangy totsiny rarahinao ako. Ay moa azafady rehefa za koa ohatra mbola manomofo zany ko. Eny ary malay ihany zany fa mbola vo amin'ny afatra sasany maray izao ko. Ka mba mifoha aza amin'izay ary enao koa ty efa taitra tsara amin'izay ka fa zao nitazana anao tery alavitra tery ato nahita hoe mety hijery akoho vidiana maraina angamba ho ary tovovavy ry dia nanatona anao ahy. Ny tena marina mantsy raha tsy amin'ny enina maraina any tsy misy mpivarotra tonga eto. Zany ve? Tena mbola ho ela raha izany nefa dia tena ilaiko maika ho an'olona tsy salama ilay akoho saika ho vidiako. Ka izay indrindra nge raha mety aminao dia hoana ka ndao saiko misafidy atsy anatin'ny sobika koa tsy ianao. Za matsy ny mpiatoka ny akoho rehetra amidy ny mpivarotra eto fantatro tsara ny ora fahatongavan'ny zareo eto. Kosa tena namonjy ahy ianao raha misefa misaotra indrindra. Tsara ny manampy olona ary mademoiselle. Ka reo ary afaka misafidy amin'izay mety aminao ianao. Ay reto izy tena akoho be dia be ohatra an'izao ny entina indray maraina aty atsina isan'andro. Ka reo ary mbola tsy ampy amatsiana ny tsena rehetrako. Mbola tsy ao anatin'ireo ny komandin'ny mpanao hotely sy ny mpakambongadiny.
Ary tena tompony vola mihitsy izany ity bandy ity raha azoko tsara. Sady mety tena manontany oro mihitsy raha ny fijeriko ny fomba fiakantony sy ny zavatra teneniny. Raha zaho ianao ty raha ity no entina. Ty sady mety akanarony tsara ny be nofoniko. Ay, marina moa ianao efa mahafantatra tsara ny tadavitriko. Ka ohatriny ary no miako anao amin'ity mandeha ihany mantsy ny ora. Oka izao re. Ianao ary izany mba manana tsy salamako. Sao dia tsy mety kosa izany ko. Aleo aloako ihany izay tokony ho vitany. Oka izao ataovy aloha izay asitrana amin'ny marary. Rehefa mifanena ve tsika lelina any tsy mba ho tadidinao ihany indray ary ko misaotra indrindra anao re Tsisy fisaorana tena ho sitrana mihitsy angamba le marary koa fa mahazo an'ity. Izay fa aleo aloha ary andeha navelako rereo mantsy iziko. Andao ary. Fa iza aloha ny anaranao sao mifanena mantsy tsika ka tsy mahafantatra anao akory Oay, azafady marina. Misho re Misho no anarako. Faly nafantatra ny Misho ary. Za indray ny nary. Izay ny afantaran'ny olona rehetra. Za koa torako izany. Fa aleo aloha andeha dia miala tsiny indrindra fa somary mbola mamaika kely. Miandalana re ianao ry Misho. Mandra-peo ny nary. Veloma re. Ray tanany. Malefaka kely ery sady. Manitra izy izany ohatra ny satrana noriko akafian'izany fofany izany foana. Izao marina angamba le lalomana anjelika. Izao aty tafatolomana tanteraka eto mihitsy. Marofina indray rehefa ho hitako izy Misho. Iza loatra ianao no tena naitra ny fitiavako. Fangamba mbola tsy hanambina versement tonga dia hamonjy lalana mody izany raha loha dia. Raha nary ka mbola misy zavatra tsy maintsy ho vonjeko izay le tsy dia tsy maintsy andeha loloha kely Gaga mantsy ako. Voabaly maraina inge izao zany iziko tena taraiky be ary zara izaniko. Mbola hamonjy fotoana eny am-panataovana valo sasany io. Akazeny am-panataovana vely tsy dia tsy ho vita 10 minitra. Sady ela mitondra n'ity 404 basy ihany laty. Fa za angely ty tsy maintsy mbola andalo any an-trano aloha mbola be dia be zavatra tsy maintsy homanina. Karaha izay indray anga dia tsy mifakako. Aleo aloha lesy andefa tena mbola vao hisolo akanjo io sady tsy maintsy mba hanao metimety kely vao manainga. Hamonjy raha raka ny tena mamaky an'le tiako. Ka andao ary omendalana. Tsy dia tena hoe raha be inona le izy ka. Mbola ho hita lahy eny ihany ny akony rehefa anorina any saika adiniko noaranary aiza ho azy eto tsena moa lesy misy an'ireny varotra voninkazo velona ireny. Tsy le fanao fasana na le fitondra amin'ny mariazy ireny akory fa le mba azo atao fanomezana ho an'ny olona ireny fa nga tena misy fifanoloram-boninkazo mihitsy izany raha ngaty mba atao fahatsiarovana fotsiny lesy zany ka ery akaiky mivarotra any any ery zao no ohatrany hitako misy an'ireny matetika ako. Tsy haiko raha mbola isy aloha na tsy fa ohatrany maraindraina ihany zareo reny dia efa mody aleo ary aloha jereko aingana aloha sao dia sanatria tsy hahita eo intsony zay mihitsy mahita ny sora aloha dia elona tsy mba hafakely koa zany zavatra ho alihana lody zany. Zany hevitra hoe anatrika soratra namary azy izy zany tsy misy idirany mihitsy koa. Sa ve mety hoe tena marina zany. Zay ny antony tenenan'lery hoe mbola hita ny lahy eny ihany ny akony. Dia tsara tsy hodrany lahy zany raha lody raha izany koa. Ary aloha mita asa fa mbola betsaka zany tsy vitsy zany.
kosa fa mety tsara zao paoziko zao e. Ao tsara, efa ny akandroko tsara indrindra ve retina nalovako rety. Efa mba nasiako amin'ilay ranomanitra manetoety iny koa ny vatako iray manontolo. Ary nataoko aizan-draha ary le rozina teo. Ay, najanoko ato aoriana ato kay. Efa saika mijanona ny foko fa averiko fahatiniko any an-trano indray. Manitra izy rehetra izany. Aleo apetraka eto aloha ety ihany ka. So sanatria ho latsaka ka tsy hita na ho simba eo. Ny fitadiavana titeny amin'ny varotra rehefa nanahirana. Zaho tonga dia tiana atolotra amin'ny sorany vao mipankahita eo fotsiny izay. Mino fa ho faly izy. Fa rehefa mandeha ny fifankafatarana dia atsohiko moramora amin'izay ny fanambarako azy ny fitiavako. Manaiky moa izy miatomboko eo ny tantaram-piainana vaovao lahy Claude. Ary aleo ajanoko eto ny fiara. Hitsy angamba izany toerana nolazainy azy. Mialatsiny loro Claude fa mety tsy dia hanana fotoana elabe resahana aminao. Tsy izany mantsy fa mbola misy taratasy tsy maintsy ho karakaraiko izay koa dia mila makeny amin'ny commune rehefa avy eo. Zany ve? Fa taratasy ilaina anaka angaka izany? Tena izay mihitsy ka. Mety hiakatra ny Antananarivo mihitsy ary aho karakaran'izay ko. Eny e. Fa raha misy ilanao fanampiana ary misy ho dia lazao afaka manampy anao amin'ny lafiny rehetra na ara-pitaovana izany na ara-bola na ara-kevitra koa ary. Vonina ary fifaliana ho any manao an'izany. Aza misarasara raha misy tsy fahampiana. Misaotra. Fa eto aloha ny resaka hoe inona marina izany no tena tianao ihaonana amiko izany? Zany ry misy ho fa ahoana? Ahoana re izany ny lazako azy. Ohatra ny sadaikatra be ihany fa misy inona ry Claude? Tsy inona koa fa ohatra ny tsy mahalo peo izany ho aza rehefa manoloana anao e. Oay, tena diniko. Ty misy voninkazo nividiako manokana ho anao. Atray? Ary tsara ery izany. Fa tena ho anao ve ty? Eno tena ho anao mihitsy ny vidianako azy ity ka. Sady anakorofoko aminao koa misy ho fa tianao Maninona? Izay ny tena morony. Raiky piti taminao tamin'ilay andro voalohany nihaonantsika iny. Tsy nety ho afaka tato an-tsaiko intsony ny endrikao sy ny tsikitsikinao dia andraso aloha. Tena resaka matotra ve izany lazainao izany sa? Misy ho tsy manahany ihany amin'izany resaka fitiavana izany ary tsy kilalao na sangisangy fotsiny ihany fa ny apakatra anao vatiko mihitsy no tena tanjoko. Fa maninona anao no misento? Fanga Claude be dia be ny tantaram-piainako tsy mbola fantatrao. Ary minao fa rehefa fantatrao izany dia mety tsy ho ao an-tsainao akory izany zavatra rehetra nolazain'ny vavanao teo izany. Tsy irery misy ho tsy misy tseresin'ny fitiavana izany. Ary rehefa tia ahy ianao dia ampy aza tsy misy iraraiko an'izany tantaram-piainanao izany. Zao aleo aloha izany dia manaraka tsika noana dia miresaka lavalava kokoa. Izay Teroviana nefa dia tsy afaka manantena ave izany. Tsy mety ireny ny fitiavana sy ny finoana raha tsy ampiarahana amin'ny fanantenana. Izay fa lasa aloha so mety eo indray mantsy ny commune. Fa tsy misy anam-piko anao izany? Mety misy ka. Aleo manaraka resahana. Velomo Claude dia misaotra tamin'ireto raozy taratara ireto. Velomo? Indray niraisiny ny tanako dia amin'ny fihaino mafy. Tena babonao ary tovovavy ny hatsarana. Rotodrodika tanteraka aminao ny fanahiko rehetra. Andriko
Ty zako dia variana teto nefa izy ary nefa lasa. Aleo mamonjy asa aloha ka. Tena efa niatondro izany andro izany. Marina tsy efa misivy izao. Za nefa tia mbola tsy nahavita ny antsasaky ny fanangonana versement akory. Aleo fitaina aingana eto amin'ny stationnement eto dia mamonjy ny hotely rehetra avy eo ka. Ndry fa tsy le mademoiselle Michou ve eo anaty taxi brosy io sa olona masindra mitovy? Ndasy hoe atomiko akaiky. Tena izy io ka. Tadidiko tsara mantsy ny akanjo ohatran'ny misy satrony avy ao an-damosiny iny le nanaovany indray maraindry. Ary andeha hiakatra zany izy raha azoko tsara. Eny, raha tsy izany ve moa izy ao anatin'io? Ary maninona raha sady mino fa mbola elaela vao hiaingo ty taxi brosy andehanany ty. Manao ahoana mademoiselle Michou? Mba manaitra koa ianao a? Manao ahoana ary? Azafady rera nanaitra anao a. Nahitanao tery dia nanatonako. Ary ndeha hiakatra nga ianao izany sa? Ndeha hiakatra kely any Antananarivo aloha fa misy nanafarana maika izay ihany. Ka aritrela zany ianao niany sa ohatra azafady fa ohatrany tsy mahalala fomba koza zany. Ohatrany tonga dia manadiady be. Tsy maninona re zany a. Fa hono a? Mahaliana be anaranga nga hono ny fiainako no. Tsy hoe zany rehefa tovavy tsara tarehy sy bika anao izao ve dia tsy haliana? Mino nefa fa raha tena ampahafantariko anao ny momba rehetra dia mety tsy resaka amiko intsony ianao. Aiza kosa koratsinonako. Aleo rehefa tafaverina dia miresaka tsara tsika e. Mety ho herinandro fotsiny ihany. Eny ary sady efa mamelona motera sady ilay sofirako. Fa zao ry mademoiselle Michou. Raha sitraka ao dia andaso hividy zavatra tsy vetivety ampitondraiko anao. Vetivety fotsiny a? Eny ary fa haingana ianao fa sao dia ho lasa ihany ty fiara ty. Vety ka. Mino fa ampy tory izay rehetra tsy voalazako aminy ty. Za tsy nahateny izay tokony ho toneniko moa izy koa maika andeha. Zay, hitanao fa zay dia tafaverina. Ty, mino fa fantatrao ny dikan'ity mademoiselle Michou. Miandra ny fiverenanao sy izay mety ho valiteninao na ary sy ny fitiavany fa aza mijanona ela loatra any ianao. Ary toa rozy mena midorehatra. Ho anao ve ty? Ho anao reriny. Ary hoentiko hanaporofonina ny fitiavako anao. Fa nga mety adalàna ny heveranao an'izao zavatra toko izao ry mademoiselle Michou nefa aza omena tsindre ary ababon'ny hatsaranao tanteraka. Tsy vitako ny hitazona ny fitiavako ao anatiko ao nefa no ary ty andeha. Tsy fantatro hoe mbola hiverina sa. fa inona daholo ary mahazo andreto. Sady efa asezikina loatra dia mifandimbo mitory fitiavana ty anjo. Magaga dia samy manolotra rozy. Lokony fotsiny tsy mitovy. Le anankiray omaly fotsy be dia ity indray mena midorehatra. Eny, normal koa aloha raha izany no mitrangy. Izy izany tsota raika amin'izao paozy indry izao raha vao mipetraka amin'ny tanàna iray. Andalo sy miserana fotsiny ary indry dia efa izao no mitrangako. Ary toa variana be mademoiselle Michou. Izany fa mandinika ny fomba maliko anao re zarina ary tsy amaly azao ange ianao e. Tiako fantatra fotsiny raha mbola ho ely ianao na tsy ho hiverinako. Eny ary aza matahotra fa tsy hijanona elany. Izay velomina ary.
miandry anao ary ahy. Lasa izy. Lasa fa mbola hiverina. Tiako loatra ilay tsy kely ny miaina teo. Ohatra ny taomam-panantena fa tiako izy saingy mila miandry ny fotoana hiverenany. Efa ho ray volana tokoa ianao izay raha misy soa ny tany an-drenivohitra tany. Efa nieritreritra ny hamozy tsy hiasa sainany taminao intsony aho no nahare teo an-tsena io maraina io fa tonga hono ianao. Soary fa mba tadidiny rahalenana mpanao gargoty iziko. Ohatran'ireny tsy elaran'ny varatra ireny no tany anatiko tany vao nahay amin'ny efa tafaverina angely tovovavy ohatry ny vazaha e. Eny, mino fa tonga ianao ro misoa hanambara ny valy ny fangatahako. Tonga ianao mitondra faliana sy hasambarana ho ahy satria fantatro fa matoa ianao verina dia misy fitiavana nary kely koa. Ary mety tena ilay ty androandroany ty raha izany dia isola akanjo haingana dia ho any an-tsena. Tsy maintsy eny mantsy ny ahitako azy. Fa ny masoko ve ny nandro rosa? Tena izy io misoa io e. Tsy misy akoatra azy manao fitafy ohatran'izao ty an-tsena ty mantsy. Andraso e. Saky alarozy Brazizy ve io? Iny ary tsy samy voaka ny trano raha tsy manao zipo lava be koa. Sady tsy mbola hitako ny satroka lafo vidy be ohatran'izao mitsoloina volo koa. Tena ianao ve io no misoa? Ty za koa raha dia tsy maninona moa raha tonga dia makeny alalana ny mariny. Raha izy io dia mino aho fa anao surprise amiko izany no tena tiana atao. Ka inona moa fa tsy ny valy izany dia vavaka ataoko isan-kanina e. Aleo jerena dia hita eo. Io ngira sery azafady. Sy roa teto amin'ny karnet daholo ny komandinao rapisy dia alaiko rehefa avy eo fa misy zavatra jereko kely tsy ampity etsy. Vetivety ny katsaka sy ny vary ihany nefa voasoratra eo fa ankoatr'izay sisa no ataonao e. Zay tena efa tsy nanantenanao hiverina intsony nge zary misoa e. Everiko fa nisy olana be tamin'ny resaka ny fanaovantsika farany iny dia tsy afaka nidina intsony ianao. Everiny loady fa mandainga zany. Aka tsy hoe mandainga ianao fa le hoe resaka taratasiko dia hoe misy olana vahanao. Ka efa milamina re le izy Ay kosa. Azo lazaina hoe milamina ihany saingy ahoana? Raha misy ilana fanampiana re dia aza misalasala. Vonona na nomezako ny aiko ary ho anao. Aza dia mampimery ianao ry loady Ka mara zany ko. Afoko raha izay no ilaina. Tsy dia izany loatra re Fa ahoana? ilaiko fotsiny mahafantatra hoe tena tia marina ve ianao dia vonanampy amin'ny fiainana. Ka efa nilazaiko anao teo e. Ninona afaka omeko anao ho mariky ny fitiavako. Sa mbola misy zavatra hafa koa ankoatr'izay? Tsisy ka. Fa miankina amin'izay mivala amin'ny fangatanao. Zany ve? Mahazo mandry vonim-vato ianao ry misoa. Tia iraho ana ho any amin'ny faran'ny tany aza. Aza mba mahatsikaiky anka izao ary. Raha pitso tonga avy eo amin'ilay trano fotsifotsy nolazaiko anao iny. Amin'ilay petrahako e. Fa manomana surprise be ho anao
Tena marina ve? Fa zanga mbola nandainga taminao e. Eny ary tonga amin'ny 10 maraina dia efa mandondona ny varavaranao. Kosa mba misivy ohatra rehefa le avy manantitretana iny ianao. Izay lasa fa rapitsy izany. Misaotra ary misoa. Velomy ianao? Velomy loatra. Ndray izany afaliako hoe sady tsy natsony tamin'ilay hoe kinody tsony efa nataony hoe lody. Efa pirofo mazava ilay izany e. Tena ialako izy izany. Nangoritsina mihitsy ny sofiko tamin'ilay bitsibitsika kely teo. Izany raha tsy ohatran'ireny nitsingevany ireny tsy nitehan-tantsony hatramin'ny sofiko vera angako. Tafita ilay tsy alary lody kely Tena tsy hitako mademoiselle Miso. Fa nakay zary? Sa mety hoe tsy nivoaka mihitsina ve? Sa le ramatoa leniny indray no nandainga tamiko? Nefa ve dia vehivavy lehibe iny dia sa hanao an'izany e? Aleo rangaha ody e. Ohatry ny reraka miandro vasika eto fotsiny e. Sa dia efa vitako ny fanangonako ny versement. Lalana moa dia ny asiana olona fa tsy ho hita eo ihany vera tena tonga izy. Efa miraika an'ilay folo izao. Tena variana nodina ny eran-tsena fotsiny. Andeha any aloha fa tena noanao izay ny akoho rehetra ka. Oay! Fa maninona ny teny mifanitsaka ohatr'izany rangahy? Azafady rehefa fa mademoiselle Miso. Ve ianao e? Mademoiselle Miso, tena hitako ihany ianao. Izany ve? Fa efa tsy nanantenany ahitana tsony ganary? Tsy hoe izany fa... Hitako moa izany ny tsahanao maferiako. Tsy reny raha tsy naloto tanteraka mihitsy ilay tena izy fotsy be ako e. Tena azafady re mademoiselle Miso. Tena tsy hitako mihitsy ianaoko. Ao fafafako amin'ity akanjo bako ity. Tena nindrika mihitsy izy namafa an'ilay kiraro. Izany raha misy hena trolona tsony. Sao tokoa izany ilay hoe rehefa tena tia fonao io dia toy ny adala. Isa nahavetan'izao raha hoe olona tsotra amin'izao fotsiny. Ary aleo mody ajafaina aloha. Izay. Somary misy tsy afaka kely rehefa efa mba nadio ihany ilay tapony teto ambony teto. Kosa e. Nary kosa rangaha. Fa kosa vera nga mahazo an'ilay kiraro olona. Nefa dia nilokaloka ery ianao tamin'iny fa hoe tiana. Sika ary tsy mbola miaraka akory dia efa fanitsakitsahana ohatran'izao sahady vera nga. Ka tsy napoziko kosa angery Miso e. Tena mifona re tsy fananiako iny fa... Tsy manaiky an'io e. Fô tena isy voan'ny sasako malinga io e. Izany. Dia sa maloto be sao sahady kosa ve? Iny koa tena nanimba zavatra ko. Zao lasa niavindra be amiko kala. Izy nefa ty ohatry mba nandefa sary mankely nakaty amiko. Dia ahoana reny ataoko e. Mila rarotina fahitana azy eto raha nary sao dia votsitra eto indray ty. Nitadiavana azy rehefa nanahirana. Hitako ny atao. Izany tongotongo kely izany nanararaotako azy fandraso. Mademoiselle Miso, inona no tianao ataoko e? Ho mariky ny fialatsiny sy ny fonako aminao? Izany e? Tena vonona izany ianao natateraka an'izay tiako nefa. Tsy maninona fa tanterahako raha izay mba hafaly ianao ry mademoiselle Miso. Atendena? Izao ary. Voalohany azatsona izany mademoiselle Miso izany tsony fa ataovy hoe Miso fotsiny. Tsy maninona izany ka? Zarako ariko. Manarak'izay indray Manarak'izay indray dia hividiananao kapa izany ho entiko moa dia zoriko ty fa tsy mba nao an'izao kosa aloha izahay zavatra maloto be io. Tsy maninona e. Ndraso fa hoetsy amin'ny rakoto tsy vetivety
Le misy tadiny ireny no tianao sa le atsofoka fotsiny amin'izao? Rehefa kapakapa fotsiny dia mety re na Scooby-Doo dia efa mety fa lafo be loatra raha hoe kapa hafa. Ay, ny soa na lafo aza ngetra maintsy vidiako raha mbola ho anao sady rehefa hafaly anao dia ataoko foana. Ianao koa dia misahirana rinary ka isan'ny porovom-pitiavako koa nge zany vetivety ary ndraso loha alohan'ny andehananao iny dia telaza aminao hoe afaka ve ianao rapitso. Fa misy ilanao anga sa ary iny tiana tsembokanao tampoka teo sa jerera tsy mivoaramena be daholo ny tarehanao reny mitory. Ohatrany mipaitra be fotsiny aho hoe mila nahy ianao raha pisoko. Fa tsy te aheno ny valiteniko indray nganary. Ay le aza tena toany eto misofoko mihitsy moly. Marina tsy mangovotra daholo hatramin'olo pariko rehetra any zany. Hotorany eto raha zao mitoy. Tena tsy mahavoaka feotsonina ny vavako tena nefa zavatra manakan'izany any atao tendako. Nary fa tsy mamaly akory ianao. Fa tsy renao nga ny zavatra niteneniko teo sa henoko ka afaka ary ianao rapitso asa tsy maraina raha mety. Afaka tena afaka. Amin'ny firy mety aminao? Tsy mampaninona anao raha amin'ny sivy. Ka na mbola alohan'izay ary tsy maninona ary misy oa. Aleo momba amin'izay manjary tsy mety amin'ilay fandaminana efa napetrako. Dia tiatsena ihany ve zany sa fa mahita toerana afaka iresahantsika nga inao tiatsena ka. Be dia beko ao amin'ny hotelin-dralenina ohatra tsy maninona fa reserventsika mihitsy ao amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 dia amin'izay tsy misy manelingelitsika. Eny tsy maninona aloha izay fa izao no tena hitako mety raha tsy mampaninona anary. Hoe ahoana? Hitanao le trano fotsifotsy ary akaiky amin'ny fahasan'Andriana ary. Trano fotsifotsy? Le avo be io re sao dia eo amin'ny asam-panana mitsofoka any amin'ny Manarivo iny? Io tena io mihitsy. Dia mandroso kely tokony 2 kilometatra fotsiny ianao dia io le trano. Trano somary mitokatokana kely izay izy. Tena hitako io ka fanga. Izay no mipetraka dia andrasako ana raha pitso amin'ny 7 heures marin. Eny ary mety zany. Otry ary toa variana be indray na ary izany. Le kapako nge mbola tsy mividianao kory. Eny marina ay moa saika adiniko ndraso ary fa ray maso valo fotsiny dia tonga hoe firy moa ny pointure anao? Inona? Firy ho any rehefa nitongotra ao efa pointure ny tianao tenenina. 36 sa 9 no azonao kokoa. Azoko ka aza manafa ataoko amin'ilay tena tianao vetivety sa dia tena miazakazaka mamono tena mihitsy ny ianao lahy. Ka hividy kapa ho an'ny olon-teny kosa moko. Mety zao pataloha menamena ny lobako maitso marevaka sady kopaka tsara ny kolony. Milay kosa raga zao somary asiana an'ity karavato mavokely ity. Zao traisy tonga dia misongadina tsara mihitsy. Fa ty volo ty zao no lona keliko. Ataoko ahoana re ty ary maninona raha asaritaka be amin'izao fotsiny reto ambany reto koa nge sisany eo fa miato-tapony efa soly. Zaho mety zao tena bogosy any nge za ty zao mihitsy avao tena nahatsapa hoe ty endriko ty tena marava tovavy ohatran'ny misy ory.
Firiko amin'ny ranomanitra ohatrany tapandohako raha ve rehefa miainga dia izay milamina ny zavatra rehetra. Ary maninona moa raha tonga dia mandeha amin'izay ohatra izao ary kay vao amin'ny 5 sasany marainako ka maninona tonga dia miala aloha sao taroko. Aleoko izany miandry azy eo an-tokontany toy izay izy ny anao tazan-davitra an'ilay olo tiny. Milay ilay zalahy ralody ralody kely. Miomandry misofa tongo ty ny ora sy fotoana isambarantsika ao anaty fitiavana matsiro. Lehdy, tena efa misivoka izao. Loza koa ny mahavitsiko ilay orana alina iniko. Tena resy tanteraka tao an-trano dia tsy tafavola tsy tamin'ny 7 sasany. Tsy voaloza marina. Lazay misofa tsy maro fotoana izao. Ary ny tena onjana dia mety andahana avy hatrany izy satria tsy matotra. Aloha hiazakazaka iny ka na dia efa sepotra aza tsy maninona fa farafaratsiny mba amin'ny 7 sasany atongany. Ikiraro ty koa ny manaikitra. Tsapako efa votsitra mihitsy izany ny vodi-tongotra roa ao anatin'izany. Ka tsy afaka hijanona nefa fa go maika no tarabe eto. Alora angaha efiana ty palitao ty fotsiny no ilay hoe sorona ohatra ny tena mafana be izany. Rehefa akaikaiky vao atsofoka indray ty izay tena tsemboka be za zany. Lena daholo ny akanjoko sy ny any anaty patalohako rehetra ny. Tena mafy koa ty tara-fotoana ty ka. Mahery izy alesy raha nary misy valiny ny fiafiany laotra izao. Be daholo ary ny varavarana sy ny varavaran-kely ty trano ty. Tena tsy azoko. Sa tsy tia ve ilay trano? Nefa tadidiko tsara fa tery amin'ny sampanana tery mihitsy izy najanoko tamin'iny. Za ty izany reraka mijanjirika danenina sandra eto fotsiny ko. Tena aloha rangaha tondoma. Ho safotra ny hafanahany ity raha izao no mitoy. Ty karavaty ty koa manery be ny tendako. Nefa tsy tiako esorina so mipotra tapika eo misy homanjan-keliko. Odio! Odio! Tena tsy misy ny maliny. Fa ahoana izany? Manao ny lody? Misy o? Manao ny ianao? Salama tsara ka. Efa ela angainao ny teo? Vao teo mihitsy ka. Vao teo any tonga teto. Fa izy aloha no Claude ry mama. Mama? Dieko. Izy ny reniko Lolaody Ramatoa Rasoary no anarany. Ay, faly mahafantatra anao Ramatoa Rasoary. Ie, dia za koa torak'izay Monsieur Claude. Rono fa nareo zany tsy tato an-trano sa za mantsy efa nandondony ela teto fa ka angamo ohatra ela be zany ry mama fa aleo mpandrosoana aloha ilay vahiny ka maninona raha tsoriny eto marina ry misoa ka ny tena marina ry loty dia fa marina inona nary fa maninona ty elahy ka za koa ary mba mantany an'ilany zaniko fa ahoana izao ry misoa aleo any an-trano no mifanazavy betsaka marina tokony ho fantatrareo lafa andao ampandroso zareo ry misoa ka mandroso reto Oji,
fa makaitsika nga tsy eno a fa nga tsy tia trano fotsifotsy tia indray ny tranonareo ka ry ambandry reto ny tena izy a izay no mipetraka ambany aizy ry trano kely mitafo-bozaka ry ve eny ndre a io ny tena tranonay magaga koa zany a inona na ohatra ny soa dia nandainga tamiko izany izy tsy tia indray ny tena trano tena tsy azoko ka inona ary ny tiany soa ambary dia inona koa nataony lody aty fa dia izay roa no tokony androany araka ny fotoanany fanomezana dia iza koa tia raha nataony miaraka amin'ny ity marina mafy tsy hafahafa izao ka amin'izay indray tsy tranony ka ty fotsifotsy ity izany tena fanona tanteraka tena marina ry sy mirahalahy dia ny tantaram-pianako mihitsy no tiako fantatrareo ary neneko niaraka tonga taty an-trano nareo satria fantatro fa samy manam-pitiavana daholo ary efa nitoren'izany tamiko izay no marina reto samy mitory fitiavana tamiko nareo roalahy saingy tsy mbola nisy ny valiako satria tiako fantatra ny tena lalin'ny fitiavanareo fa zavao tsara aloha no tena tianao atongavany hatreto matsy dia tsy misy marina lainga daholo izany rehetra nylazainao reny indrindra hoe mipetradrery ianao dia le trano fotsifotsy tatsy ny tranonao sy ny hoe eny mivaly teninao no tena nanasahanao aty an-trano ka aleo re izy anazava re izy mirahalahy aloha rehefa fantatrareo marina dia mety tsy anontany an'izany rehetra izany tsony nareo toy izy vary misy ono anarako araka ny efa fantatrareo mipetraka any andrenivohitra io hitanareo io ny reniko raha soarina anarany izy miara-mipetraka amiko any tsy dia midina tia matetika izay fa tsy indraindray ihany eny rehefa tsy eo moa izany ny tompotrano dia asain'izy ireo miambina ny tanàna izay dia izay reny ahitanareo aty ireny fa tompotrano izy ka ny tompon'io trano fotsifotsy everinareo fa anay io mpiambina mantsy izay neto ka ty trano kely ty no afaka hitoeranay rehefa aty ve dia maninona izany tsy nolazainao anaka ka natamiko koa azako ary misy zazakely mitonomany ingany ny efitrano izany eno fa zanak'izy izany ry izy mianaka ka aleo re jereko aloha izany zaza izany toy izy nodresakareo vetivety azafady aloha ndao zanako re izany zanakao mifangah ianao efa niteraka dia efa manambady koa izany ianao no misy fo fitaka ny tena marina tovolahy izay no laza tamiko fa akavady toy izao ataonareo izao mihitsy tonga tany amin'ny eny mihitsy izy tamin'izany tena nyty azy tamin'ny foko manontolo ary nihevitra fa tena ho lasa vadiny rehefa azo nefa izay nilainy taty amiko dia tsy hita tsony izy mandrakandro any loza toejaza ary dia tsy maintsy nateraka satria tsy vitako kosa aloha izany hanala zaza sy hamono ny zanakay tao akiboko izany dia iny ny tanàna eny iny ny zanako efa herintaona sy tapany izy izao tena taitra tao izy akia lena be dia efa nysoloako fa timba mionona aloha mety noana koa ngamby izy izay ao angany ndanakany aneny ka efa tsy maharaka tsony ngeriny eny nonoko izy nefa tena efa misakafo be mihitsy andraso ala aloha fa hanamboatra ronono vetivety fa ngaho misy tsony efa lany tamin'ny herinandro daholo aza ay mo ka inona moa izany fa aleo raha mafana mena azy asiako an'izay ambina siramamy fa tsy maninona izay aloha atoriny eny izay marina ry izy roalahy ary toa tsy misy mitenonareo ka tsy hitako izay tenenina rery ny soa
ankina tanteraka na ino an'izany rehetra nolazainao zaniko. Fanontaniako ry Namiso hoe inona zany no tena tianao atongavana amin'ny nanafarana ho anareo lahy niaraka tatika? Eny tokoa. Ka zao hoe efa fombarako izay no tokony ho lazaiko rehetra. Efa fantatrareo ny marina, efa masonareo koa no nahita. Tsy vitako nefa ny safidy aminareo satria efa tofoko an'izany lehilahy zany ny foko. Efa nanakantona tanteraka ny boky ny fiainam-pitiavako aho. Taherika an'izany tsony amin'ny fiainako. Andraso aloha e. Aza tonga dia manapa-kevitra ohatr'izany ianao. Papanao aloha e. Efa fantatrareo izay ho an'ny momba. Anjaranareo no mandinika. Saray aminareo roa lahy mazaka amin'ny fiainako sy mazaka ny ately miainako no andriny ny foko. Tsy manery anareo anefa fa tompo-tsafitinareo amin'izay fanapa-kevitra raisinareo. Na eroso na emotra. Mino aho fa naraka tsara ny fifanarahana rehetra natao teo ialaranarya. Tsy tiako mantsy ny aly vadibadikako. Ora dia rehefa fanekena dia ny fanekeny. Zaiko. Lahy zao no mety ahiko hiabandonina eny antsasadalana. So dia mba nifanohitra amin'izany no hitrange. Nijery an'ilay itomany mantsy ny aty zakako. Tsy aleo ve izy dieny zao ranary dia efa mametraka tsodrano anay telo mianakako. Andraiko marary nge hoay. Ka nazako ary masaka hiteny an'ilay hoe tsy ny fieboebon'ny sahona lesy ny mahatompony rano azy dia efa manaova taratasy teny zao hoe lahy sao dia anahirana ny fokon'olona ny hanokatra ny fasanareo. Ka kosa aloha tsy resaka fifamonoana. Mazava tsara ny amin'ny fitsipy-dalao napetraka sy ny fifanekena nataontsika teo. Tsy hifamono ka fa sao hoe lahy tsy azaka hijery ny fitoladolana teny mianaka mandeha mikaroka fafinaretana dia andeha hisotrodi-parasina hodikongona rery ao an-trano ao anahirana. Tsoriko amin'ny laranarya. Fa na mbola andehatra amin'ny lohan'ny lara dia manino tsy aresy asy ny bogosy tiako za mihitsy lahy. Mba mila jerena koa lesy ny bikabika sy ny herika alohan'ny itenenana. Sady raha resaka vola sy arena ampiadana ny tsara lesy ny voahangiko hatramin'izay Eny ariko. Anjara ny safidy na ny kelikely marotsaka nefa matanjaka ohatrana zao na lahy izay matavy be tsy mahazaka teny io. Na dia ny vola koa nge resy samy manana fa nisany tsy mitovy raha loatra. Fa na mbola andaniko ny farim-pananako rehetra ary ty tsy maintsy miso. Ary ampiadaniko ohatran'ireny mpanjaka ireny izy fa ho hitan'ny lahy eo kely zany. Tsy fandetra amin'ny lahy amin'izany ahy. Rehefa vita ny herinandro ipetrahan'izy telo mianaka ao amin'ny lahy dia ho aderaderako amin'ny lahy amin'izay zany raha nary-panefoefo eto an-tanàna zany. No diako tsy mitemy mantsy alahatra amin'izay dia manapatra. Andao fa hifankahitsika ny atahorako fotsiny hoe tapitra ny herinandro tao amiko dia tsy ety hivoaka tsony zareo fa tamana. Dia anjonitra angamba raha nary fa very tanteraka ny fanantenana. Ndao mela zao fa andranomasony ny angaviana ny dety kely ho vadiny lahy rehefa vita soma tsara amin'ny mariaziny nary sy miso. Manoty. Zay ve nareo mianaka vao tonga? Ka zandry ny somalala no antsoina hoe rafozana sy vinanto miara-miantsena. Hita ho arako lody Ary tena faly sy mirana ery nge nareo mianaka izany. Akin'inona? Fa inona ny tany an-tsena tany? Izay mianaka koa aza taty efa matinoana mihitsy ny andranareo ela tanko. Ka mila maharitra kely raha avako maharitra fa azo ny soa dia tena sotoko moa zany. Zay mihitsy. Lazao azy daholo ry neny hitandry reto
Fa inona ry ny? Hitandry ireo anaty sachet efatra ireo. Feno akanjo an zazakely daholo ireo. Eno a. Akanjo? Ie, dia reto 3 sachet reto andry. Anavy Ny anahy kosa mba tira sachet be ty Fa inona daholo reto ry lody a? Fanomezana reo ry malalako a. Fanomezana avy aty amin'ny lody ty anareo telo mianaka e. Zany ve? Ie, ary aza maika. Mbola vao ny ampahefa ny zavatra nividiko tany an-tsena ireo e. Fa mbola misy inona koa? Hitandry reto. Reto mbola misy koa. Sakafon-jaza rehetrarehetra mandritra ny 5 volana. Tony sozany atao hoe kosy zany. Tsy mampiasa an'ilay lambalamba reny intsony ndry manomboka izao fa tony ny lamaody. Dia reto koa fitaovana rehetra ilaindry amin'ny fikarakarana ny tokantranontsika. Misy fitaovan-dakozia ireo dia misy kojakoja mitaresa ny vatana ho antsika roa e. Mba manao manja reto ty dia mbola ho avy eo ny fandriana vaovao sy ny salon apetratsika ato an-trano. Atokana koa ny fandriana ny zazakely fa manjary zatra miankin-doha be loatra aminao izy a. Claude raha moa ny teny mihitsy hoe raha ohatra ka tsy araka indrindra raha ato an-trano dia afaka makampanampintsika izy. Akampanampy? Eno a. Andraso aloha e. Fa angaty voatery hanao an'izao rehetrarehetra izao kosa ry lody a. Tsy niterenezana izy ary misy oa. Ny fitiavako anao ny antony. Ary ho fentiko anehoana fitiavako anao sy ny zanako ary ny rafozako izao. Ka zange tsy miteny hoe kefa hoe fitiavana nanaovany any zandry rehetra zandry kala. Mbola mitady inona indray? Tendry koa reto tena sady efa elo izay niaretanareo tamin'ny fiainan'izay e. Miafy teo foanareo. Rary ny raha misonanika ao anatin'ny fiadanana miaraka amin'ny olo tianao amin'izay ianao. Sady zany? Eny ary. Ka aleo ary za apiditra ny entana fa efa zany tonga an'izany zalahy. Ianao kosa ry neny raha mba mety dia vonoly akoho gasy nentsika teo iny aloha atao laoka androany. Mbola masaka tsara iny mantsy raha izao no atao satria mbola tanora kely. Eny ary fa lasa e. Tenao makaina tsara no sady manome ronono any zanatsika. Zanatsika? Ka efa niraisiko zanako ny zanakao ry misoa. Rehefa vadiko ianao dia zanako koa zany ny zanakao mazava ho azy. Misaotra ry lody a. Sary misy fa afa-po tsara ndre io taiza teo amin'ny fiainana nahita fehitanana ohatr'izao. Sa ahoana ozy ndry? Eny rehefa nahita ny lafihana sy toerana aloha tsika tiany sady tsisy panelingelina dia efa mety. Ka zay mantsy amin'ny fahoana ary mama. Ahoana moa izany nandresenao lahatra ny lody be tany an-tsena tany hividy andresy zavatra rehetrarehetra ireny? Mba kaka ihany mantsy fa tonga dia avy be avy any ity sase be fa ho fetsy. Fa tsy malalan-drasoary indray ngandry ity zary mbola tehiteny amindry hoe aleo entiko mihitsy mibaolina fa ndry mangina fotsiny sady mianoka anaty harena indrina mitaza dia izay aloha zange efa eritrereto no vato mihitsy romamy. Hafahafa raha angina fotsiny amin'izao ako. Eny fantatro tsara izany. Ndry mandrindra ny resam-pitiavana fa aleo anamo mandrindra ny asa rehetra dia mety io. Sa ahoana? Merci ndry mama. Eno Ary tena manao izay faratapony mihitsy nkera lody izany. Fa azako daholo ny zavatra rehetra ny vidin'ilay maly ireny. Amin'izay dia tena mizesta sy miseho milay eto an-tsena mihitsy rehefa tonga manao livraison amin'ny maraina. Ndao moko. Mbola ho avy ngalay sy ny anjarako e.
ataoko mivanaka sy mitanaka vavy ialahy amin'izay fotoana izay. Ohatray, ary tsy le riva iny mivoaka amin'ny fiara ry izany. Tena le riny. De misy osy ny zazakely mivoaka avy ao aoriana miaraka amin'ny miendrina soary eo amin'ny devant io. Ay, de fa asehoseho an'ilay aty an-tsena mihitsy. Mandreraka mijery an'ilay ry ary. Midehaka ny tsy any tena akory. Maiza manararoatra tsara aloha teny izao e. Ho ranomasy tovozina mihitsy rehefa aoriana kely eo. Ary andeha angonina versement aloha. Aleo mody dia mandinika ny tokony atao any an-trano amin'ny herinandro. Misoa. Melohany andehanana rorapitso dia te anontany ianao. Ai, aza miteny an'izany ka ohatrandreny hoe ho aiza ireny koa ny olona. Ka marina izaniko. Raha ny sitrapo kosa nge tsy tiako any nary an'izany nareo e. Tiako raha tonga dia tohizana ohatran'izao foana ny fiainantsika. Tiako hoe tonga dia tanterahana ny rahantsika dia vaditsika manomboka izao. Ka le sy nery aloha dia efa mifanarahana kosa e. Na dia hoe tejanona izay telo mianaka dia tsy maintsy manatanteraka an'izay efa mifanarahana kosako. Izany? Fa ngah tena tejanona mafy nareo ka. Eno moa e. Ireny zavatra rehetra nataony taminay ireny ve dia tsy atamananay kosa. Indrindra ny fitiavana asehonao asin'ny zanako isan'andro ato. Niala ranary. Vita keja 7 andro. Efa baby tanteraka rehefa ny amatorana sisa dia zay. Ary maninona moa raha tonga dia ajanontsika any izany fifanarahana izany. Ilazany fotsiny naro hoe izany safidinao dia zay. Tsy maninona fa asaintsika izy amin'ny andro mariazitsika raha izay no tianao e. Tsy mety re zandro lody Fa ahoana? Vehivavy manaraka ny tenina ataoko tsy hivadika amin'izay efa nolazaiko sy navoaka ny vavako. Aleo rehefa tena fa izay nefa nitenenina. Ny indray ariko. Fa izao ilay saika anontaniako anao teo e. Nahafa-pondry ve ny fiarahantsika taty nandritra an'izay herinandro izay? Lody tsy afa-po ve za dia nahatra nijanona tato foana e. Sady na mama za hitako tena feno faliana foana isan'andro. Ny zanako moa tsapako tsy orininina sy ampitohana tsara koa. Ka izao ary. Raha nahafa-po anao ary izay rehetra nataoko izay dia ty. Fa inona te? Taratasy ty e. Taratasy nataoko tany amin'ny commune tamin'ny maraina. Taratasy? Taratasy n'inona? Taratasy milaza ny fanoratako ny tany sy ny trano amin'ny anaranao. Fa ahoana? Ka raha tena tia asy manaiky ho vadiko ianao ary misy dia raisy dia. Raisy hosolo ny fangatahako anao ravaky ny tokantranoko. Inona tsara hoe zany henoko izany? Tena mipotsaka ny tsy mipotsaka ty marina. Hoentin'ny herin'ity fitiavana kely fotsiny dia manaonao foana. Inona moa zany ny andrasana amin'izany kala Misoa? Tonga dia raiso avy hatrany. Teo indray ny aniliana azy rehefa avy eo. Ohatra fa toa tsy maty indray re ianao e. Tena aoko izao ry lody tsy mety izao ataonao izao ka. Fa tsy mety ahoana e. Za nge manolotra an'ireo anao e. Sady holovain'ny taranantsika any ariny. Eny e, sy izay mety mbola ho zanantsika koa moa izany. Ka sao dia tsy misy ahinao izany ry Misoa. Rehefa vonona ianao dia vonona hanome an'izay rehetra hiadananao Saotra re, tsapako izao fa tena tia tokoa ianao ry lody Ny vady ngamba avy saotra izany ry malalako Ny valim-pitiavana avy amin'ry dia efa mahafaly azy. Ary avy amin'izay aloha atao reto akaiky fa efa vadiko izany kendria.
kosa aloha tsy mbola fotoana zany zao Rolaody aleo rehefa mba vita mihitsy ny raharantsika fa sao dia anahirana mamy aho zany. Ay marina mo. Zay ty mahandry rava koa. Zay fa nitafandrimandry Rolaody Tafandrimandry ndry. Ba kosa aloha Tena tsara vitana mihitsy ny tirikala misoka. Na sobaka akazy ty mampidi-drangiketsy. Ka inona moa zany fa tsy vita amin'ny fiainanay efa mitovy amin'ny mpanan-karena mihitsy zao zay. Aiza le mitrongo voahomana kely taloha reny. Fana zany aza mbola hita eo indray aloha ny ataon'le ranara manomboka karapitso. Ohatra ny tompony fidedadedahana koa manko iny raha fijeriko azy. Mila alamiko tsara fotsiny kala fa indray ohatra ny mitady hamotsitra zany. Efa taratasy teo am-pelantanana zao raha moa teo mbola saika tsy niraisina ndraiky. Zaza dala. Ahita ohatra zany aiza indray. Ary aleo matory amin'izay fa maky ahita an'izay ketrehana an'le raikalahy iny manomboka karapitso dia anaona indray re Gamba dia mety ho lasa rasoaritany efa misy kala manomboka karapitso. Amin'izay fotoana izay dia hoe Madame Soary fa tsy rasoary intsony. Ao, mandro soana reo telo mianaka. Aza mihafahafa moa Ie, androzy tokoa moa zany. Misaotra nary Ay ary mahafinaritra be nge ato antranonao zany ry nary. Jerena tsy milamina sady mahalalaka be mihitsy. Hita ary mama. Sady ohatran'ireny tsy tokantrano reny fa ohatranao hoe misy vehivavy mampirina mihitsy. Na reo mianaka koa ty dia manao izay mahamianatraka. Ka izany kosa ny marinako. Sady jerendringa ary misy fa vaovao daholo reto etanato reto Ino Ka andray vahiny izany kosa ve moa dia tsy mba hikarakara kely? Sao ve dia kely ronary. Na ty toerana misy ny tranonao ty ary nge tena hitako tsara rivotra ery. Izany? Mino fa ho salama tsara ny zanako rehefa mipetraka ato. Tsy ohatran'le tery amin'ny trano Ralaody Ianao ty koa anaka dia mahita lazaina ka. Eny tena aloha ohatran'ny somary teritery kely kokoa noho ny ato aminao Fa ao, mipetrapetra aloha nareo fa aka viosotrotsika sady mafana be koa le androko. Ay kosa misy an'ity frizidery ty ato amin'ny rinary. Ka ilainy tony rehefa amin'ny andro mafana ohatr'izao manala hetaheta tsara anaty satria mangatsiatsika. Ao asiako ny veranareo mianaka. Ao ary. Zay ok izay nena misaotra. Ka ataovy ary misy tsakitsaky efa nomaniko koa reo. Ataovy raha matora soary Ie, misaotra betsaka anary matsiro izy zany. Fa raha sitrakareo izy mianaka dia ahoana ka? tiako raha mba hifampizarantsika ny fiainako ray manontolo. Mariky ny fitiavako anao zany misy ono sady ho fa lehilahy mandray andraikitra tsy mitsoaka didy ihany koa. Ie, misaotra betsaka nary nahazo fandraisanao sy fikarakaranao anao zao ihany aza nge dia efa manam-pinofo an'izany. Hita ho aretsiko. Fa ianao moa zany ry nary tsy maintsy makiny atsiny isan'andro. Ie, manao ny livraison maraina dia manangona versement amin'ny hariva. Ary izay mihitsy nge niangaviako anareo teo hoe alao mba hifampizarako aminareo ny fiainako sy ny fitadiavako. Sika inona moa ny olana amin'izany izay nge afaka manampy anao tsara sady fifanampiana hono ry nary mampirindra ny tokantrano sa tsy izany? Tena izay mihitsy ka zao ary
Akiniko aminao misy ny fitaizana sy ny fikarakarana ny tokantranontsika. Zay sa Ramatoa Rasoary kosa iandraikitra ny fanaterana ny entana sy ny fakana ny versement isan'andro. Za moa zany ny karakara ny akoho amam-borony. Aza tao an'izany Ramatoa Rasoary izany intsony moa zahay. Mba tsy hoe mamana neny amin'izay. Za nge mirafizanonao Eny, marina zany. Ka zay. Ka andao ary tsika sy mama hiakatra any an-tsena any aloha. Ay. Anangona ny versement tsika no sady anoranao ny toerana rehetra fanaterana entana koa. Ndao ary mahazo tsara mihitsy moa azaniko. Efa nasiko rano eo amin'ny fatany eo no misy hoe karakarana ny sakafon-jaza. Dia aza misahirana be fa efa misy natokako ho azy manokana. Zany ve? Ka efa misy an'ireto tany amin'ny ralody reto ane. Reto ary izao mbola tsy misasaka akory. Aprimo any aloha reny. Rehefa atao narina mianaka dia tsy tokony misy ahoritsony. Misy an'izay rehetra ilainao. Efa vononao an-dakozia ao. Eny ary misaotra anao. Zay fa andeha aloha izay mianaka. Vetivety any izay fa tsy ela akory. Oay, saika adiniko. Inona no tianao ataontsika aloha karariva? Mety foana ka. Sy maty volana ny sainao any atao fa tiako foana. Aleo ary fa amboarako ny sakafo mafingotra mihitsy nareo rariva. Za mihitsy ny andro azy. Mety? Ka misaotra izany aiza indray ve re ravinanto Iano ako. Zay fa lasa ary zay jereo ao an'efitra ao izay ilainao rehetra soa. Ndao ary. Tena samy manao izay asambatra mihitsy tia na inary na iloty. Nary tia efa nivonona tamin'ny zavatra rehetra mihitsy andraisana anay. Ary andraso hoe Why? Efa mividy fandriana kely ho an'ilay zanako koa izy. Zay sady mahafatifaty be mijery azy. Dia voaravaka kilalao mahafinaritra be koa ny efitra. Ato izany ny efitra mijanonako raha azoko tsara. Ary ndraso hoe ny ato indray mba inona? Fandriana ngeza be milamina tsara. Misy armoara sy latabatra koa. Sany hoe efitranay ve ity izany sa? Aleo aloha jerena ny atao amin'ny efitra ilany ato Andray, atoko arika ny tena fahasambaranako. Sady vaovao be daholo ny fanakato. Fandriana ngeza be reto dia misy fasiana akanjo iray ngeza be koa. Dia seza salon tsara tarehy be. Tiako ery izany mitsotsotra eto amin'ity fandriana ity izany. Marina mafy raha ho taitra tsony rehefa matory eto. Tsy izany ny eritreretiny hoe efitra aminay roa. Dia tsy amin'ilay teo ngamba ny efitra mamy. Tena manaiky azo rola reto ka sa manao an'izay ambam-pona daholo amin'ny fanana vola. Dia ho hitantsika eo moko. Fa dia tena manam-bola koa no ity vilanto iray faharoa ity Efa ho efatr'alina vera nga vola raisina mivarotra reny nefa sena efa ho 20 mahery no maka entana aminazy isan'andro. Ary aleo hiverina amin'izay fa vita daholo izy izay. Fa teo any nanao ny fanangonana versement androany fa tsy maintsy mijanona izy nanao vaksiny ny biby rehetra. Mbola tsy maintsy izay ihany koa izany ny rapito satria miandry an'izany olona akakisoa ao tanàna izany hono izy. Ary ohatrany mety be izany mpandaharam-potoana izany afaka atao tsara ny ketrika rehetra. Aleo modengana rangahy dia resahany kala misoa. Ndry fandehoeza maraina ty ianao rinary. Angatsy ianao livraison ana entantsika ka.
Tena misy olana kely zay rery mama tamin'le kisoana lain'le olona maly. Tsy maintsy miakatra any Antananarivo zao dia rapitso vao mety ho tavaverina. Fa ahoana ka nisy inona? Ka tsy ampy ny vola nentin-dry zareo dia nataony seky le izy dia tsy maintsy aka nyty any. Moko mbola nisy akoropolo ny komandiny zareo dia tonga dia metiko miaraka amiko androany. Zany ve? Dia ifandresahanao amin'izany ve nefa ty vadinao ka? Efa fantany izany ka. Fa zao ro mama. Fantatro fa tapitra rapitso ny herinandro ny toeranareo tatoniko. Tapitra rapitso koa ny fifanarahana nataontsika ka tiako fantatra hoe mety taminao ve izay rehetra nomeko sy ny fitondrako anao ora fotsiny. Nary ekeko hoe fifanarahanareo le izy. Fa zaho kosa mahita hoe tsy tokony nisy ny lanan'izany. Efa nametrahanao fitokisana indrindra tany nanakinanao fitantanana ny vola tany an-tsena rehetra. Zany no tena atao hoe vinanto ry Nary afaka mametraka amin'ny fony rehetra amin'izay ho fianakaviany. Misy moa fanapahana fa raha zaho mihitsy. Okizay ry mama. Efa fantatro ny tianao lazaina. Ka zay ho efa nilazan'izany tamiko koa nge misy teo e. Mino ry mama fa hitambatra fianakaviana raitsika rehefa tonga rapitso raha tianareo telo mianaka dia ataontsika farak'izay aingana ny raharahana sy misy. Ka inona moa fa ianao ny andrasana amin'izany misaotra ry mama ary aleo amin'izay za andeha ka sao tara taxi brosy io. Eny ary apetrako aminao daholo ireo versement rehetra ireo dia ianao no mitantana ny fifidianana amin'ny provandy rehetra androany. Ianao koa no maka ny versement rehetra raha eny dre mazava izay fa andana sao dia tara eo e. Dia aza misalasala raha misy zavatra ilainareo telo mianaka. Maka vola amin'ny kofra fa efa nomeko amin'ny misy hoaniny lakile fa tsy hoentiko. Zay fa lasa ary mama. Andao ary anaka dia tsara mandroso tsara miverina ny zanako e. Miandrina hoe tsy izay telo mianaka. Misoa ora misoa anga andriva fa miandrato nge le camion e. Inona ary te mitaretrerotry ninony ity? Ka mbola nijeran'izay tana mety adiniko ako. Mama kosa zany kisitim-belona. Ka efa amin'ny 12 alina nge zao e. Sao dia isa hito ihany tsika. Iza kory mama ny andeha hifoha amin'izao tsony raha tsy hoe mpamosavy tena mbola tsy mpiady mihitsy tendry tika. Raha vao misy mahatsikaritra amin'izao nge tika ka ho lozy mba aingana rery misoa. Tany zay ndao amin'izay tsisy adinontsony tsy misy ay andao ary eta ty ny arina iny etiko fa ela be tsika. Marina raha tsy mivaritezitra zay raha soferan'le camion aty sady mavesatra be mihitsy fa za sady mitondra zaza. Tena tsy mba manaiky an'izao kosa sefo mariny. Fa inona moa zany mivery tao an-tranonao misionary? Aleo lazainao amin'ny atsipirina fa ho raisinao amin'ny PV mantsy. Very sefo. Very tanteraka. Foana nge ny tranoko tamin'izaho tonga tao e. Eny kalma ihany aloha ianao e. Lazao azy entana sy mety volana zavatra sarobidy lasandry zareo. Ny fanaka rehetra vao nividiako, fandriana, frizidera, armoire double porte, ny fitaovana rehetra tao an-dakozia, ny vola rehetra tahiriko tao sy ny versement nandritra sy izay herinandro izay. Very sefo. Nary fa maninona ty koa lahy? Ralody. Sao dia lano. Zany naninona lano eo ambadika izao rehetrarehetra izao e. Ohatry ataoko malala ny anarako io lahy androany. Amin'ny lamina aloha ianao misionary ka tsy anaiky an'izany ka. Tsy toerana atao edinany ato io sefo tonga dia ampidiry gadra io fa io mihitsy ny ao ambadika izao. Fa ao ambadika ninona tsy azoko mihitsy. Ndraso aloha inona no ahatongavanao aty monsieur Claude?
Tsy zany se fa tonga metraka fitoriana. Fitoriana? Ie. Fa hitory an'izy lahy? Fa nisy inona? Hitory an'ity narinarin-dozy ty a. Aza mody adala letsy e. Elany tao ambadiky ny fangalarana ny taniko sy ny tranoko. Felahy ve mitapy? Ataoko inona zay tranony lasa tanina? Io se foa. Nasainy lambolambony misy osiny reniny ambany meny taratasin'ny tranoko sy ny taniko. De avy eo nasainy namidiny. Manona? Zany e. Fa namidy ahoana e? Taratasinao ve de omenao olona fotsiny ohatran'izany tra Claude a? Ka efa fika nataondry zareo miaraka e. Zao tonga ao an-trano ao rapana ny androka hiala ao amin'ny tranoko no fa azo ny trano sy ny tany. Zany e. Efa any aminy ny taratasy rehetra. Ary efa lasany misy ny vola vidiny. Pisy loky tsy vaniny e. Indrindra fa elarinary de sahalavy. Tsy misy idirako zany ra Claude a. Ny fananam-beako bery zao manahirana saksy hitondrako fitoriana ty amin'ny gendarme. Fa nga Ka izao izy nilaza fa nisy namaky zao ny tranoko. Ary zany misy osiny reniny zany ny taona netany rehetra alina tao an-trano any. fa ahoana koa zany e? Zany koa ve de tsy ho hitany ka? Tena ny teto an-tanàna aza ve de tsy nisy natsikaritra an'izany ka? Nisy nahita mihitsy. Saingy rehefa nanontany ny androm-basim-pokon'olona de hoe ifindra trano ny ranary menakavy. Iza moa tsy mahafantatra fa efa tompo-trano tao aminareo reny olona reny ry Monsieur Ranary a. Very tsika Ralody. Tena enja. Very tanteraka. Tena voafitaka tamin'ny rainy Pimasy fotsiny. Kala misy ho tsy vanina matesa faingana. De inona zany natao sefo? Ka raha ny momba anao zao tsy afaka anao inan-drapanany tsika satria manana ny taratasy rehetra amin'ny nividianany tany sy ny trano izy. Very ay nama. Ny aminao indray ry Monsieur Nary, hiezaka tsika hampandremy polisy ny zandarma rehetra ny Antananarivo any hinjehana azy ireo. Fa hono a? Tsy manana adresin'ny zareo so mombamombatra zareo mihitsy nefa nareo roalahy. Ralody tsy haiko fa za aloha tsy nanany. Tena neti-pitokisana fotsiny asefo. Tsy tao an-tsaiko akory zany raha tsy hoe rehefa vita ny mariazonay. Mariazy. Ny fananana rehetra ary zao ny rofiny daholiko. Ka na ela koa ny saika hitondra azy teo ambony alitara hony. Azafany metsiny ohatr'izany fa samy tratro zao tsika. Zao e. Mandeha ihany nareo aloha samy mamonjy fodiana de milaza vaovao aminareo any rehefa misy azo ampitaina. Ndraso e. Allô? Allô? Izy indrindra. Ay, kapiteny Ramaro, vaovao anao? Zany ve? Efa azokazoko an-tsaina ihany ka. Aiza ho aiza moa io mon kapiteny? Iditra anakazy miriotra? Ka araka ny fanambarana voarayako de camion fotsy misy labasy manga zany hono le izy. Olona mianaka niaraka taminy de misy zazakely iray. Eny e, mety nisy mpanampy ny sofera zany niaraka tamin'ny zareo tao. Tena izy zany e. Aleo ohatra fa amonjy ihany zay zao. Ary aiza ireo razana zany? Ay, eny amin'ny hopitaly zany zay namantana de hita eo e. Asiako élément hafa ihany anao ny fanadihadiana miaraka aminareo eny toerana an'ilay Trangano loza. Eny ary mon kapiteny. Mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa e. Ndao ary. Fa ahoana sefo? Misy inona sefo? Tena eny zany ty raharaha ty ary mampalahelo. Fa nisy inona? Ka tradozany amin'ny lalin'ankazy mirotra ny olona le camion entindry zareo aliny. Maninona? Ary ny tena grave de nivadika tamin'ny antany io fiara io raha tsy nijanona rehefa nisakana ny zandary. De nanahoana misy io? Endrisy, maty daholo le olona 5 tao anatiny. Le misy ny tenenareo sy ny reniny de ny mpamily sy ny mpanampy ny mpamily roalahy. Le zazakely sisa ny avitra fa mbola tsaboinao amin'ny hopitaly ao Antsirabe hony. Misy ny vadiko e. Mampalahelo marina zany sefo. De noho ny fitiavan-karena zany de nidosy ny fahafatesana mihitsy izy mianaka. Le zazakely ny tena mahamotsako. Araka ny vaovao voaray Monsieur Nary de hoe
Efa pisy lokigaiko vavy avy any Antananarivo mihitsy hono izy mianakireo Efa elany na nenjehana azy satria maro be ny olona tratra ohatrinareo zao koa. Ay. Ary izay tanàna itoerany dia tsy maintsy avoazany avokoa. Zany Tena mba tsy naposiko indray zany sevo eny tovavy tsara tarehy be ohatran'iny ve mo fitaka marina ny atsara tarera aloha dia tena tsy azo itokisana ny olona amin'izao fotoana izao. Tena marina lesy zany Aleo mitaiza alika. Marina ny an'lahy. Ka andao ary miaraka aminay ihany nareo roalahy anaovana fanadihadiana rehetra sy hamerenana amin'ny fanananareo rehetra koa. Dia aza mba matokotoko loatra antsony amin'ny manaraka Endre sefo. Mba adidio tsara aloha vao mirobo. Efa ratsy nge izao fiainan'izao ry zareo Kiala miso. Ny tantara indray mihaino no soratan'ny Lazara Andriamanarina. Ndreto avy ireo nanome aina ny tantara. Ramoseta Tanta sy Ajarandry. Miaraka amin'ny Priskara Kotoanomanana, Saripity Stella ary Ravaka Antsaninoana. Nandra iveo. Ontina Lazia. Tompona ndraikitra sy mpanatotosy. Ajarandry.